mamonjy traboina ve de asiana resaka hoe fahantrana zao hoe zany hoe tsy tantin'ny olona mihitsy zany rehefa mandefa manao partage momba ny filohanao io na tianao na tsy tianao ny ino moa ny partage nataoko teo zany mikasika ny déplacement ny filoha Rajoelina ny ezaka ataony zany mba hamonjena ny traboina de nanao partage zany partage nataony de nalefako hoe mba hita zany hoe mihazakazaka foana ny filoha rehefa misy zavatra tahaka an'izao fa ny fanakianana zany ataoko hoe tsy tokony hisy fanakianana fa famonjena no ataon'ny fitondrana, famonjena no ataon'ny olona na iza afaka mamonjy daholo zay tahamonjy rehefa misy voina tahaka an'io de iaho moa zany partage nalefako zany io mampiseho hoe déplacement de miaraka amin'ny zanany mihitsy izy de misy miteny eo hoe fahantrany ina moa ny idiran'ny fahantrana amin'ny raha andefa ny filoha ny sarin'ny filoha hoe mamonjy traboina ve de asiana resaka hoe fahantrana zao hoe zany hoe tsy tantin'ny olona mihitsy zany rehefa mandefa manao partage momba ny filohanao io na tianao na tsy tianao tsy hitako zany zay tokony rehefa mba tsara aloha ny ataon'le olona miasa le olona soa ny ataon'le olona de mba hoe bravo tsy haiko mihitsy aloha zany hoe inona marina zany no tena mba hoe ny éducation antsika malagasy ve no misy tsy ampy sa ny inona sa rehefa mba raha ohatra hoe misy tsy mety ataon'le olona de iny ianao afaka miteny ianao manome tsiny manakina fa rehefa misy zavatra soa ataon'ny olona de isaorana le olona atao hoe bravo arak'izay tokony izy fa tsy tokony misahaza an'le hetsika ataon'le olona no tenenina fa tsy hoe andeha io indray le sary hita mihitsy zany ny olona fa fankahalana be tsotra zao zany ny ataon'ny olona rehefa manakina izy rehefa anao milaza hoe nanao nisy zavatra asa vita hono tary nisy foto-drafitra asa vita na ezaka vita na initiative ohatran'izay de iny ny ataony de fa tsy tokony asiana fanakianana fa de mahagaga mihitsy zany le malagasy izay tsika zany tena tsy mety mivoatra mihitsy hoa eo amin'le raha ohatra zany ka ny zavatra tratra hoe nataon'ny zavatra raha ohatra hoe ny zavatra tsy nety nataon'le fitondrana de loziny ity fa na misy tsy teny mihitsy am'izay fa raha misy ezaka ataon'le olona manam-pahefana hoe mba soa ho an'le vahoaka le ataony tsy hitako sy tokony mbola io fa manao radedaka manao tsy haiko avy zay fomba fitentsika malagasy fiteny tsy tokony lazaina eo amin'le fotoana zany hoe anaovan'le olona ezaka zay zany ny tiako lazaina kely hoe andeha teny kely aloha fa sady vanim-potoanan'ny paka zany zao raha eo amin'ny kristiana zany ny tiako lazaina hoe kristiana ianao rehefa misy olona manao soa de misaotra ianao hoe mahafinaritra tokoa fa tena mba niazakazaka le olona nanao soa
de tsy haiky mihitsy tonga zany hitako hoe tsy fomba kristianina mihitsy ny zavatra hitako eto amin'ny Facebook eto indraindray tonga de hoe indray jereo fa indray le merci président merci le aminy indray le raha inona moa le filazanareo azy ty radedaka sy ny any de raha misy mbola mba miteny hoe bravo na hoe misaotra président de tsy lelaka hoe ratsy fiteny de za zao maheno hoe iena ny Facebook any de za lotoisa hoe fahadisoany le olona be vava amin'ny tsisy dikany eto any ny anton'izay le olona tsy aniny reny de teniteny foana eto tsy zavatra tsy araky ny tokony ho izy ny zavatra teneniny zany tsy mifandraiky am'le tsy mifanarakory am'le zava-misy zay zany ny tiako tenenina de resaka hoe fahantrana ina moa no resahanao fahantrana raha ohatra manao partage ny resaka traboina ny alefako de fahantrana ny resahanao amiko ianao nefa milaza manam-pahaizana na partage hafa amin'izay ngamba ianao no miresaka n'le izy miresaka ny fahantrana fa io zany resaka momba ny trabony io ngamba tsy maly tombe hoe raha ohatra hoe olana hianatra maly tombe zany ny filazanao ny resaka fahantrany bois de rose tsy hitako sy idiran'izany amin'ny resaka trabona ny cyclone misy ny olona trabona zao de famonjena olona zao ny zava-dehibe ataon'ny rehetrarehetra na eo amin'ny fitondrany io na mpanohitra io tokony hazakazaka ny daholo mihitsy misy ny tenyzany moa teto tena marina mihitsy zany fanampy manao zay voatsirambina de misy nytendra ka izy mitondra zay voatsirambiny tanany eo any ohatran'izay le nefa raha tokony ho izy mampiseho mihitsy ianao hoe inona mba vitanao raha ohatra tianao ny fidianana anao na sy ho avy zao ny fifidianana ny solombavam-bahoaka fifidianana ny tsy haiko avy koa izy fitondrana rehetra zio zao ny fotoana izahana mihitsy mba hitan'ny olona hoe tamin'nisy nahazo anay ry anina tena niezaka na ry anina fa de ny sasany de normal raha ohatra ka ny fitondrana ihany no hazakazaka any sy anao ny raha ohatra ka olo ny fitondrana ihany no fidin'ny olona satria fitondrana ihany tena mba mihazakazaka fa rehefa tsy hazakazaka ny mpanohitra de tokony tsisy hofidiana mihitsy na amin'ny présidence na amin'ny solombavam-bahoaka zay aloha fahitako azy naranga zao tsy mipetraka aty na mijery lavitra de mijery lavitra tsy mahita zay mahita zay miteny firenena iombonana io izy nareo firenena iombonana de miteny zay hoe inona ny hevitray momba n'izany zavatra any de manaraka an'izany koa resaka fahantrana zany teneniko teo zany mamaly an'le olona raha io zany resaka fahantrana iny foana zany resahana eto nefa atao ahoana moa ny tafavoaka aingana amin'ny fahantrana nandritry ny 90 taona mila bagety mazika ho amin'ny malagasy nandritry ny 90 taona zany nahatra foana de ao anatin'ny 2 taona zany tsy maintsy ho tafavoaka aingana mena fotoana aloha le olona iasany raha 5 taona raha tsy ampy zany de misy miresaka tamin'ny 2010 tsy haiko avy zay 2010 zany nge transition tao fa tsy resaka tsy nisy floraduel tao raha zay nafa hoe miaro miaro za tsy miaro be fitondrana zany fa hitako le ezaka ataony de miteny hoe nisy ezaka fa tsy miteny rehefa tsy hisy ezaka zay magaka ny tenenanareo hoe menao fatra-piaro be pas du tout rehefa hitako fa misy ezaka atao de miteny hoe mahafinaritra kosa zany zay zany fa za tsy manao publicité n'izy anisy fa zavatra hitako zay ataony raha ohatra zao misy mpanohitra hoe mizatra tsara tony de afaka miteny keo fa de mba tsara kosako zany mihitsy zany ny
ny fombako fa za tsy mitratra zany hoe ny harobeany ihany na ny harobeany ihany ho an'izay mpanaraka eto za zany tsy manana le toetra ohatran'izay. De manaraka zany moa zany efa miresaka an'le fahantrana ihany de ny fahantrana moa zany io zany moa tena votoatin'ny direktako matetika am'le fanaratsiana kristianina io. Mbola misy foana zany no resaka amiko eto hoe baiboly ony anga tsy hitanao akory ony any vahiny ony mbola misy miteny an'izany foana. De za misy teny zavaliana afa avy alao fotsiny any ka rehefa miteny foana an'izany ianao de fotoana araroty koa zany anehoako ny finoako maha kristianina zao am'izao andro Pâques zao iresahako fa resaka ody gasy ny teto zany nisy olona nizara teto fara tamin'ny omaly sy afaka omaly de resaka ody le izy zany de za moa zany teny hoe de nisy olona zany niteny hoe aza mitsaha manao tsy misangisangy amin'io fa olona ody gasy no mahay mamono fa tsy mahay mamelona ohatran'izao zany le ody gasy zany ko zany tsy misangisangy hoe ody gasy fa resaka kristianina ny hoe mivavaha rehefa misy ohatran'ireny fa de ao misy miteny ny sasany ka ny kristianina mihitsy ny firenena be kristianina no mahantra tsisy an'izany mihitsy tsy resaka kristianina mihitsy le fahantrana fa resaka mentalité-ny gasy resaka toe-tsaina mihitsy io de za moa namaly an'le olona hoe tsy resaka an'izany hoa io fa le olona matoy zany contre ny baiboly de manana finoana hafa izy zany zay gasy izy fa mety tsy le baiboly ny azy vavava ny base ny vavava zavatra hafa de namaly any teny hoe zay zany nanaovako direct teto hoe raha misy zavatra hoe important sady araroty koa zany am'izao andro Pâques zao tenenako hoe diso ny filazana fa ny fivavahana kristianina mampahatra averiko eto foana zany satria nahoana ny vavolombelon'ny kristianina dia feno amina tapitrisany maro eran-tany ny manao vavolombelona fa misy Andriamanitra misy Jesosy Kristy jangana maty zao ny fahatsiarovana an' Jesosy Kristy rapitso dia manao vavolombelona zany ny kristianina rehetra manaran-tany maneran-tany de any Madagasikara zany mbola misy miteniteny foana hoe ny kristianina de za zany misy hoe raha malagasy ianao mangina na miresaka amin'izay zavatra satria ny malagasy kristianina na tianao na tsy tianao 90% malagasy kristianina donc kristianina zany firenena io noho izany tokony tsy tenin'izany tsony ianao efa nitenin'izany foana teto zany hoe satria zany hoe tolérena ve izy hoe tsy masika ve ny fitondrana matoa misy samana ratsy manao vava manevateva ny fivavahana kristianina ohatran'izay zay foana zany niteny teto zany ary tena mahagaga de zao betsaka ny kristianina gasy fa tsy misy manevateva fivavahana hafa zany tsy misy miteny hoe ny fivavahan'ny islamo zao na fivavahan'ny jiosy zao na fivavahany anina zao tsisy manana ratsiratsy zany mihitsy ny kristianina fa ianareo vitsy anisa manana fivavahana hafa indray no miseho anareo ratsy vava sy manao vava hafahafa eto nefa ianareo vitsy ka zay nataoko hoe aleo zany mba mipetrapetraka am'izay vavanareo fa tsisy mitompona ny zavatra lazainareo de za kosa aloha teny hoe diso ny filazana fa ny kristianina mampahatra fa au contraire hoy aho ny fanompoantsampy no mampahatra zay ny teneniko teto misy namaly an'izay atao omaly androany fanompoantsampy mampahatra de niteniko aho hoe any amin'ny firenena mandroso aty amin'ny firenena mandroso dia any ambanivohitra be any tena ambanivohitra be any mihitsy no mahitana an'izany hoe resaka odiody zany fanafodifody finonoana statut kely any renony ty ony manao an'izao raha manao an'ity de voan'ity na manao an'ity de miaro
esprit ny azo tapakazo sy anona kely sy any ambanivohitra be any fa raha ny eto amin'ny ville ny amin'ny ville amin'ny tany mandroso zany dia France any teneniko tsisy an'izany intsony tsy dia ahoana zany a nampandroso an'ilay firenena raha base-n'ity firenena ity ohatra eto France dia kristianina satria nahoana ianao mino an'io fanompoan-tsampy io dia mandaitra aminao reo io zavatra io ianao zany tianao publicité-n'io hoe tena mamono mihitsy ny gasy resaka ka ianao mino koa mino an'io ianao a fa tsy mivavaka amin'Andriamanitra dia tratra ianao io ne ary zany tena namaly teto zany namaly an'ilay olona manoratra manao hoe hoe ahoana raha rehefa misy resaka ody sampisampy io ka dia atsoina ny mpiandry atsoina fivavahana dia manala an'ilay devoly dia matetika voavitra voaro ilay olona mivavaka misy vavolombelona amin'izany tsy namaly moa izy tsy namaly izy dikan'izany zany a dia olona tsy te hivoatra mihitsy ilay olona zany olona te atao hoe borné ozy ny teny frantsay a satria izy mpanompo-tsampy ny arahany dia mpanompo-tsampy eo foana izy zany dia zay ny azy na inona teny lazainao na inona teny lazainao fanokafana ny sainy fanazavana an'ilay hoe rehefa mino an'io anao dia mandaitra aminao